للبشر وهدية طوق النجاة والهادي للبشرية، في كل حرف سواد بين السطور معجزات، في كل قصة جوا الكتاب فيها عظات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Fantenay manatra ny arahaba ho antsika rehetra izay mpanaraka ny fahitalavitra ny vehivavy, indrindra ianao manaraka ny émission islamique spécial Ramadan izay resadresana manokana any tantaran'ny mpaminany Moussa alayhi salam. Ilay tantara izay lava indrindra ao anatin'ny Qur'an Karim ary tantara manina maizy azy satria namoaka ireo vahoaka teo ambanin'ny fanagejana sy ny fanandevozana mba ho any amin'ny toerana ambony sy mendrika indrindra. Ary Moussa alayhi salam araka mbolazantsika ombenimbeny fa izy dia isan'ireo ray amin'ireo manana maizy azy tamin'ireo mpaminany nandalo teto ambony tany. I Moussa alayhi salam anisan'ny tiany Allah subhanahu wa ta'ala satria nomeny favera manokana dia niresaka tamin'ny mivantana avy any an-danitra Allah subhanahu wa ta'ala dia eto ambony tany Moussa no miresaka aminy. Ary Moussa alayhi salam anisan'ireo mpaminany dimy manana maizy azy sy lehibe indrindra. Ary Moussa alayhi salam rehefa noklasena ireo mpaminany tany an-danitra dia izy teo amin'ny lanitra fahaenina, izany hoe ao amboniny dia mpaminany Ibrahim alayhi salam manambara fa tsy misy mpaminany manandanja mihoatra ny Moussa afa-tsy Ibrahim alayhi salam, dia amboniny izy rehetra zany hoe dia mpaminany Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Izany manambarantsika fa i Moussa alayhi salam manana maizy azy, ary izay indrindra no nanokanantsika ny tefandaharana indrindra amin'ny volana Ramadan iresadresana an'izany tantarany Moussa alayhi salam, satria ireo tantara tsy natao angano sanatiavina na hoe atao fampatoriana ny zazakely fa kosa fakana lesona eo amin'ny fiainantsika. Satria tantarany Bani Israely noreketiny Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Qur'an al-Karim mba hafanipiny Islam rehetra maka an'izany lesona izay fahadisoana lehibe teo amin'ny fiainan'izy ireo ka ho lasa lesona eo amin'ny trempiky Islam mba hafan'izy ireo manova ny fanindra raha sendaka tady anaraka an'izany zavatra izay nataony Bani Israely izany. Izany hoe Allah subhanahu wa ta'ala nametraka ny tantara mba hoe akantsika lesona faksusil qasas, tantarao ireo tantara mba hahafahan'izy ireo manana namantefasaina lavitra mandinika ny zavatra izay niseho. Araka intsika omaly dia Moussa alayhi salam rehefa nanao khutba dia niteny izy, rehefa niteny izy dia nanao an'izany khutba mahafinaritra zany ka raha hita amin'ireo Bani Israely nitsangana nilaza fa hoe ore Moussa mbola misy ve mahalala ny mihoatra anao eto ambony tany. Dia niteny Moussa tsy misy satria izy no mpaminany tamin'ny vanim-potoana io, ary izy no lehibe n'ireo Bani Israely, ary Bani Israely tsy nianatra raha teo ka Allah subhanahu wa ta'ala tia nitsy azy rehefa misy manotaninao dia niteny hoe Allahu a'lam, tompo Allah subhanahu wa ta'ala izy rerany no mahalala satria wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Na iza milaza fa mahay fa mbola misy olona mahay amin'izany fotoan'izany, ary mety mahay ianao amin'ny lafiny zavatra anankiray fa anao kosa zero, tsy mahay zavatra anao amin'ny lafiny iray. Mety mahay ianao amin'ny resaka tantara fa tsy mahay ianao amin'ny resaka géographie. Mety mahay ianao amin'ny resaka siansy fa tsy mahay ianao amin'ny resaka communication. Mety mahay ianao amin'ny resaka dokotera fa tsy mahay ianao amin'ny resaka économie. Izany hoe ny zavatra rehetra dia tsy maintsy misy lafiny iray tsy fantatrao ihany eo amin'ny fiainanao andavanandro, ka tsy mila manambany olona ary tsy minita anao milaza fa ianao no faramahay indrindra eto ambony tany. Araka hitantsika omaly dia Moussa alayhi salam niaraka tamin'ny lehilahy anankiray Khidr. Misy ireo manam-panam-pahaiza milaza fa hoe izy io dia mpaminany tahaka ny mpaminany rehetra fa tsy voateny fotsiny anarana tao anatin'ny Qur'an. Misy ihany koa raha milaza fa hoe olon-tsotra fa nomeny Allah subhanahu wa ta'ala fahalalana tahaka ny Lukman izay hoe nomena fahalalana nefa tsy mpaminany izany lehilahy zany, ka tsy fitovizan-kevitra eo manam-pahaizana dia manome ny safidy ho antsika pino Islam. Manaraka an'izany i Moussa rehefa niona tamin'izany lehilahy zany dia nandeha izy ireo nandeha tamin'ny sambo kely anankiray sy na lakana anankiray. Rehefa tonga tena nivrany dia nanino izy ty
dia ny lokany zany sampokely zany ka nyteny Mose efa maneno ny lokanao ianao tia anao andobo na hoe amono ny olona izay ato anatin'izany sambo zany dia tsy niteny Khidr rehefa nanometsiny azy fa efa niteniko anao fa tsy mahavita miaraka amiko nandeha ihany izy ireo nandeha tamin'ny toerana anankiray ka nahita zazakely anankiray dia novonony izany rehefa namono an'izany izy dia niteny Mose ianao namono olona tsy manantsiny dia niteneny ny Khidr manao hoe efa nteniko taminao fa ianao dia tsy manana sabra na fiaretana miaraka amiko mbola lasa ihany Musa alayhi salam miaraka tamin'ny lehilahy tonga tamin'ny tanàna anankiray izay hoe io tanàna hoe olona Bakhil Bukhala hoe mahitra ny olona petraka ao anatin'izany tanàna izany ka rehefa mahitra izy ireo dia nanda ny fampiantranona ny Musa sy Khidr ka rehefa niala izy ireo nandeha kelikely dia nahita tamin'ny tanàna io ihany toerana anankiray zay hoe trano anankiray zay efa mila orava izany trano zany ka natsangana ny Musa sy Khidr ary namboariny tsara izany trano zany dia niteny Musa alayhi salam reo olona rehefa tsy nampandrosantsika olona zay mahitra tokony akanao vola tamin'ny fanamboarana an'ity trano ity dia teo Khidr niteny tamin'ny Musa manao hoe hada firaqu baini wa bainika saunabika ma lam tastati alayhi sabra eto izy ny fiarantsika ry Musa ary olazaiko aminao inona no antony nanaovako an'ireny zavatra rehetra izay nataoko teo reny ry Musa dia mity androany ty raha lasa nabavy atao anatin'ny finoana Islam atsika ndeha hijery inona no antony nanaovana zany lehilahy zany ireny fihetsika ireny dia niteny boky masina al-Qur'an al-Karim manao hoe amma safinat fa kana limasakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kullu sabinatin qasba tiany lehilahy nampitaina tamin'ny Musa fa hoe ireo ny antony nandokako an'iny sampokely iny dia fantatro tsara fa tompony io sambo dia olona mahanitra zany hoe misy olona mahanitra ny tompony zany sambo zany ka io no fotom-pivolonany io sambo zany hoe fotom-pivolonany olona mahanitra io sambo nefa raha tsika mandeha ozy izy ao alohaloha ao misy mpanjaka anankiray zay pakan-kely ny sambo zay tsy misy klema ka nataony Khidr zany klema kely zany hoe lokany kely zany sambo zany mba tsy hafahany io mpanjaka mpanao didijadona io makan'izany sambo zany ankaterena zany hoe makan'izany ankeriny ka nataoko izany zavatra zany hoe lokany kely fotsiny zany fa tsy hoe ny lokana andeha andetika ny olona izay mitaingina ao anatiny fa ny lokany mba tsy hafahany io satria rehefa nandeha izy ireo tonga teo amin'ny toerana izay nisan'izany mpanjaka izany dia nijerefa ny sambo iny dia hita fa misy loka ka navelany nandeha izany sambo zany dia namboarina rehefa aveo sambo iny dia tsy voarainy zany tsy nalaina ankeriny zany hoe ino no antony nandokany an'izany sambo zany eto ihany koa tsika dia mampita ny zavatra tiantsika ampitaina hoe indraindray ny fiainanao ataony Allah subhanahu wa ta'ala zany io lehilahy io nomeny karazany hoe fahalalana mivantana tsy misy olona nahalala an'izany fa Allah subhanahu wa ta'ala indraindray ihany koa manao zavatra hoe mandavaka kely ny fiainanao zany manaratsy kely ny fiainanao mba hafanao mizotra hatrany eo amin'ny fiainanao fa raha ohatra ka lafisarantsany raha ohatra ka iny sambo iny tsy misy klema kely iny efa nalainy zany mpanjaka zanakely zany sambo zany ka tsy misy tsony ny nataony ireny manitra ireny wa amma al-ghulam fa kana abawahu mu'minaini fa khashina an yurhikahuma tughyanan wa kufra fa iny zazakely nivonoky iny kosa ozy izy dia ny fakana abawahu mu'minaini ny ray aman-dren'izy ireo zany ny papany sy reniny dia pino Islam zany manana maizy azy teo amin'ny fiainana fa io zaza io kosa fahitako azy satria nomeny Allah subhanahu wa ta'ala fahalalana mahita lavitra izy dia io zaza io izy dia handeha io ho lasa olona tsy manjary lasa olona manao zavatra tsy rariny eto ambony tany ka nivonoko izy iny ozy izy ary Allah subhanahu wa ta'ala amaly soa ho an'ireo ray aman-dreny vokatra ny hoe sabra tamin'ny famonokany zaza iny dia omeny Allah subhanahu wa ta'ala karazany hoe zaza tsara mahafinaritra izy ireo ary anajany ray aman-dreny ary izany no antony idiran'izy ireo ao amin'ny paradisa zany hoe fahalalana tsy nisy olona nomeny Allah subhanahu wa ta'ala izany fahalalana zany afa-tsy io lehilahy io ihany ka eto ihany koa tiantsika mampita aminareo fa hoe indraindray aza ny zavatra ome ataony Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny zanantsika amin'ny zafintsika mety ratsy izy ireny mety fahafatesany nandalo tamin'ny zanantsika na zafintsika malahelo atsika nefa misy fahendrena lehibe tiany Allah subhanahu wa ta'ala apitaina ao anatin'izany mety ho lasa tsy fantatsika le fiafarany zany zaza zany ka Allah subhanahu wa ta'ala manao ny zavatra rehetra amin'ny zavatra zay tokony
hoizy ary manam-pahendrena izany tompo Allah subhanahu wa ta'ala izany. Dia teny ihany koa Qur'an karim wa amma al-jidar fa kana li ghulamayn yatimayn fi al-madina wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan. Ary teny Allah subhanahu wa ta'ala iny khidr zany nanazava amin'ny Musa alayhi salam fa hoe hitanao izy iny trano zay sakarodana iny dia izy iny nisy yatima zany zazakamboty anankiroa teo amin'ny tanàna io. I zazakamboty anankiroa io dia papan'izy ireo efa maty. Rehefa maty ny papany talohan'ny nahafatesany dia nametraka trésor zany nametraka harena lehibe volamena diamant sy ny tariny tao ambaniny zany tao ambaniny izany trano zany tao amin'ny fondation io. Ka reo zaza reo izy mbola kely ka raha voaravo izy io zavatra io dia aminokatra zany hoe anamboatra vaovao ireo zaza reo ka hita zany trésor zany nefa mbola kely izy reo dia mety handanindany foana na tsy hanao an'izany zavatra zany. Ka namboariko izy iny izy Khidr tamin'ny Musa alayhi salam mba ahafahan'izy ireo rehefa izy bebe zany hoe rehefa tonga amin'ny fahatanyrana amin'ny fahamatorana rodana io trano dia tsy maintsy namboatra fandroana izy ireo ka hita zany kanjo zareo trésor zay napetraka ny ray aman-dren'izy ireo. Ka izany no tiako atao tamin'izany fotoana zany zany hoe ny fahalalana zay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala an'io lehilahy dia fahalalana mahagaga, fahalalana manana maizy azy ary tsy nisy nahazo an'izany fahalalana zany tamin'ny vanim-potoana io. Ary zay natonga ny Allah subhanahu wa ta'ala nandidy ny Musa handeha hanaraka ny lehilahy io satria tia hanitsy ny Musa alayhi salam fa fauqa kulli dhi ilmin alim. Na dia manam-pahalalana tahaka n'inona anao fa mbola misy ihany no manam-pahalalana amboninao. Zany no tiany Allah subhanahu wa ta'ala ampitainy zany. Wa ma fa'altu an amri dhalika ta'wilu ma lam tastati' alayhi sabr. Tsy nataoko izy hoe amin'ny sitrapoko no nanaovako an'izany zavatra zany fa kosa izany no aino fahalalana nampianariny Allah subhanahu wa ta'ala amiko ka izany no nazavaiko taminao ary zany no antony tsy nahavitanao niaraka tamiko na ihany koa nanina rehefa zaho no andreny zavatra maro samihafa reny. Ety ampamarana raha lasana baby atao anatin'ny finoana Islam hitantsika ny tantaran'ny Musa alayhi salam fa izy tia fahalalana ary tsy nipetraka mihitsy izy araka voalazantsika omany tsy nijanona mihitsy izy raha tsy tonga amin'ny toerana Majma al-Bahrain. Eto moa dia tentsika tena Majma al-Bahrain araka voalazan'ireo manampahaizana fionany ireo ranomasina anankiroa dia misy miteny hoe eo amin'ny mer Méditerranée sy mer Rouge no ifanenana zany. Misy ihany koa no miteny fa hoe tsy hany fa ao amin'ny molotakan'ny Nil zay fanenan'ny Nil anankiroa ao Soudan ao Khartoum zany no tenen'ireo manampahaizana. Misy ihany koa tsy fitovizan-kevitra amin'izany samy ifanenany zavatra anankiroa izy ireo na amin'ny mer Méditerranée sy mer Rouge na ihany koa ao amin'ny ao Soudan ao Khartoum eo amin'ny fanenany molotakan'ny Nil ifanenany Nil anankiroa dia samy voalaza nireo manampahaizana avokoa. Zany no lesona azontsika tsoana tiany fahalalana lehibe ary tokony hanambany tena sy hanetry tenanao ary tokony ahatanty zany hoe raha vao ny manampahaizana zany hoe mpampianatra anao tahaka ny Khidr manazavatra anankiray dia tokony miandrinao fanazavana zay tokony ataony fa tsy mitsatsaingoka amin'ny zavatra zay nataony zany. Zany lesona lehibe azontsika tamin'ny tantara inshallah. Raha ampitsy dia hotizentsika ihany ny tantaran'ny mpaminany Musa alayhi salam miaraka amin'ny tantara anankiray izay antsoina hoe Bakaratu Bani Israil, ny fisehoany zany hoe Bakara ombivavy ny Bani Israil izay nahatonga ny Suratul Bakara ho Suratul Bakara ary lava indrindra dia avy tamin'io tantara io. Zay no resantsika raha ampitsy inshallah. Misaotra anao nanaraka an'izany hatramin'ny farany ary mameny fotoana ho aminao ho amin'ny raha ampitsy indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رب العباد سواه يبقى لنا طارق نور وخير لكل الحياة. قرآن كريم هدى للبشر وهدية ضوء النجاة والهادي للبشرية. كل حرف سواء بين السطور معجزات في كل قصة جوا الكتاب في عظات.